Manatitra ny arabatongo kilasy tongo vavy tonga soa indray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika mifandraiky amin'ny fifidianana no manombonatsika ny fiarana amin'ity alina ity mitady tanora ilatsaka antsitrapo mpanaramaso ny fifidianana ny safidy anampisa ireo mpanaramaso 5,000 avy amin'ny fikambanana firaisamonim-pirenena miara-miasa amin'ny hiparitovana ny safidy ny olom-pirenena tsy ho vohodgodina fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny taiziny ana ny fifidianana anankiray rehefa avy eo koa tsika mijery amin'ilay resaka fanisana ny vato dia mbola mila mijery ihany koa tsika amin'ny famenona n'ilay fitanana tsora dia mazava loatra koa izahay firaisamonim-pirenena koa zany mandray ny andraikitra anay izahay amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena zany amin'le resaka fifidianana ity izay hoanay araka ny teneko teo samy manana ny adidiny sy ny andraikiny ny firaisamonim-pirenena sy ny atoko politika dia tokony samy afaka manatanteraka an'izay zany na ny atoko politika na ny firaisamonim-pirenena tokony ho tanteraka izay rehetrarehetra. Ho mpanaramaso ny fifidianana ny safidy anampisa ireo mpanaramaso 5,000 avy amin'ny fikambanana firaisamonim-pirenena. Izy ireo tsy ampinefa izany isa izany hatrehana ny fanamby amin'ny fandrakofana ny birao-pifidianana iray manontolo eto amin'ny firenena ka izay ny antony izao antsoavo amin'ny olom-pirenena izao izay an'olo tena ho mpanaramaso ny fifidianana. Misy faharefona ny lisitry mifidy no avoazana mihamafana ny fiantsiana sy ny fifanenjana ara-politika miatery ny fahafahana mizara sy maneho hanatanteraka ny andraikitra ny ara-dalàna sy ara-dradrany. Andao hijoro andray andraikitra ho amin'ny fahamarinana mandritra ny fifidianana. Andao hiaro ny safidin'ny olom-pirenena mba tsy ho voahodgodina ka ho lasa ny tsy tokony ho lany indray no mitondra ny firenena. Isitraka fampiofanana manokana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo iantohana ny kalitaon'ny asa. Tosa Androany Fionambe ho fankakevitra ho an'ny distrika Anatsimondrano izay nataon'ny FFKM. Tanjona ny fanangonan-kevitra hafana mamoaka ny feikevitra nandritra ny Fionambe nasionaly ny volana aogositra izao ho an'ny FFKM tonga maro moa ny zanaky ny fiangonana miombona amin'ny FFKM nandritra izany. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Teto amin'ny fiangonana katolika Saint Michel Itosy no nanaovany FFKM fakan-kevitra nandritra ny 3 andro. Fanamby efa napetraky ny FFKM ny firosona amin'ny fanarahamaso ny fifidianana ka tafiditra ao anatiny ho an'ny fanamafisana ilay andromaso ity Fionambe izay natao ho an'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano ity. Iantsehatra amin'ny raharaham-pirenena ny FFKM ary izany nandraisana niny lohahevitra lehibe avy eo amin'ny baiboly iny hanorina handrava hanangana zany hoe ny zavatra rehetra zay hita hoe tsy mety dia ho arodana. Foto-kevitra lehibe zany raisiny FFKM zany fa tsy vitany mandrodana fa hanangana hanorina zavatra vaovao. Dia misy ny fakan-kevitra Fionambe paritra atao Fionambe faharoa ny ilazana azy satria ny Fionambe voalohany dia tao amin'ny fofikiri lafy ny 2020 telopolo volana marsa lasa teo ny zany zao manomboka ny latsinainy zao dia ny faritany FFKM Ambohidratrimo izay atao eo amin'ny FLM Ivato manomboka ny alatsinainy zao dia tahak'izay ihany koa fianaratsoa amin'ny alatsinainy zao ihany koa dia mipakatra ny Vangaindrano ireo zany samy miainga amin'ny alatsinainy dia ny alarobia kosa dia misy faritra maromaro ihany koa dia ny faritra Farafangana dia eo ihany koa Toliary dia Tomasina ary ny faritra Mbatondrazaka ireo zany no miainga amin'ny herinandro zao dia ao aorianan'ny fetim-pirenena indray dia mbola itoy zany Fionambe zany tanterahana ny any Resaka ihany koa ny sosialy, ny politika ary ny andraikitra tokony ho raisin'ny fiangonana eny anivon'ny fiarahamonina ka nanaovan'ireo mpizaika fanehoan-kevitra.
eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy nahavita ny asanampanaovina azy ny mpanatanteraka izay notarian'ny praiminisitra Saint Christian ny filohan'ny vondrona parlementaira tiako i Madagasikara dia mitona na mitondra faisana ny vahoaka malagasy no nataony sy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tadi-pavaon'ny Germaine Menjanahary Mano Randriamalala. 5 taona katroka izao no na praiminisitra lehibe ny governemanta anitsay Christian. Praiminisitra izay nipetraka ho lehibe ny governemanta teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 no ny etsiky ny solombavambahoaka 370. Raha ny tombany dia mia mikorosofahana ny fiainam-bahoaka raha ny tato anatiny 5 taona fotsiny no resainy. Tsy mahavita ny asany ny mpanatanteraka fa fanaparam-pahefana fotsiny no nisy teto hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire timy. Inona ny velirano voalohany rareo moa? Veliranon'Andriamatofilo tsy ny hoe resaka fandriam-pahalemana. Manahoana ny fandriam-pahalemana any anatin'ny distrika 570 anatin'ireo commune 790 anatin'ireo fokotany amanaliny. Manahoana zany dia anjara tsika vahoaka tsirairay avy no mahita an'izay hoe tsy misy mandeha amin'izay laoniny fa tsy mifampatokontsony ny praimonina satria ohatra ratsy no nomen'ilay mpitondra. Dia ny faharoa ny resaka ara-toe-karena ara-tsosialy amin'ny ankapobeny dia mitotongana ny fari-piainana, mitotongana ny fiariana, potika ny fotodrafitrasa, tsy misy zavatra mamofady io na ny manodidina n'ilay filoham-pirenena sy ndretra, tsy praiminisitra izy, tsy tompon'andraikitra voalohan'ilay administration izy, fa araka ny teniko teo hoe na izy manana kalo matanjaka any ambadika any, ahafahany fikitra eo amin'ilay toerana, na efa nandefa n'ilay efa tokony roso tamin'ny fifidianana n'izany fitsim-pahapitikisana izany ny solombam-bahoaka, nefa matanjaka izy, matoy izy mbola tavela teny fa tsy nitanterahana ilay vote ny amin'ilay hoe fitsipahana azy amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany gouvernemanta azy. Zay ihany no azo lambara fa mampatanjaka azy, fa ny ankoatr'izay izy dia saribakoly. Mitsara ny asan'ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena ankehitriny tao anatin'ny 5 taona ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao ny delestage, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly amin'ny tsenam-barim-panjakana sy ny maro hafa izay entina mavesatra ho an'ny vahoaka ankehitriny. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny Kongresy Nasionaly antoko-tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy ny fivoriana izay nataon'ireo komite teknika mpikarakara izany tetsy amin'ny QG Bel-Air androany. Nitarika izany bureau politika sy ny solombavambahoaka lanta amin'ny anarany antoko-tima fanadiadiana. Andraikitra faritany lalàna ny fanatanterahany antoko politika ny Kongresy isaky ny 5 taona. Ny volana Jolay izao no anatanterahany antoko-tima izay Kongresy Nasionaly izany. Taorian'ny fanatanterana ny Kongresy paritra. Fivoriana momba ny fanomanana izany no nataon'ireo komite mpanomana tetsy amin'ny foibe Bel-Air androany ity. Nanamafy ny bureau politika timy fa ankoatry ny fanambarana izay ho ataony antoko dia mandritra io no andrafetana ny raharaha sy ny fitsipika anatiny ho an'ny antoko. Karaky ny lalàna moa zany mikasika amin'ny antoko politika dia le loi 2011-012 tamin'ny 9 septembre 2011 iny dia tsy maintsy manao congrès national ny antoko politika anankiray. Izay zany ny atoko ato amin'tiako Madagasikara dia anao congrès national amin'ny 1er juillet. Zay nanaovana azy. Noho izany zany dia tsy maintsy mijery mipitsopitsony amin'izay ny antoko. Zay mahatonga hoe misy commission voamera manokana atao anatin'ny antoko mandinika ny statut any antoko sy ny réglementaire fitsipika zany. Io le statut zany sy réglementaire zany tsy maintsy dinina atsaraina le izy anaovana révision ary zay moa zany satria isaky ny 5 taona farafatarany ny tokony anaovana an'izany congrès national zany. Io zany dinina manao projet zay dia hodiniana any amin'ny olaniana any anatin'ny congrès national. Zay ny tena dikan'ny fivoriana androany. Ny verina fa tena fivoriana manao maizy azy tokoa le izy satria miankina amin'io zany amin'ny ankapobeny no avy ny antoko politika. Anatin'izany vina fitsipika anatiny zavatra maro be tsy maintsy jerenao anatin'ilay izy. Dia misy commission koa zany hoe mambolavola projet zay eto dia alefa anatin'ilay commission anatin'ilay congrès national. Dia avy eo le mandalo assemblée générale anatin'ilay validation zany amin'ny ankapobeny zay le. Nasiany resaka ihany koa ny mahakasika ny Kongresy izay ho ataony antoko timy ao Antsirabe Rampitso no mafisiny fa aoka izay ny fampifangarona ny fitantanan-draha-panjakana sy ny politika. Oka tsy tokony isy politika be loatra anatin'ny fitantanana raha-panjakana. Satria raha be dia be ny politika dia zao mivoaka an'izao. Tsy mandeha mihitsy fitantanana manao maintien de l'ordre ao anatin'ilay. Zay ny tena izy zay. Oka tsy ataonareo ohatrany intsony le fitantanana le raha politika ohatran'izay. Mandritra ny Kongresy Nasionaly izay ho ataony antoko eto Antananarivo io no iandrasana ny fanapahan-kevitry ny antoko amin'ny olona izay ho atolotra ho kandida amin'ny taom-pifidianana ity. Ankoatr'io, ny fanatsarana ny raharaha anatiny ho any antoko tao anatin'ny fehin-kevitra isa-paritra nandritra ny Kongresy paritra ireny.
Ny aina fitakasilangy hatrany vahoaka malagasy hatramin'ny sin'izao fitondrana izao. Tsy mahagagara izao ny hafarany fiainam-bahoaka ho ny fanehoan-kevitra atao anatin'ny fandarana miara-manonjy androany. Mila mandray ny tandrify azy ny olom-pirenena rehetra ka hitsangana tsanaiky lembenana intsony indrindra amin'ny fividianana ho avy eo. Fanadihadiany avitra Sondrabe eo amin'ny sariny Andrira Kotomalala. Mbola mitana ny sainy mpanara-baovao ary miteraka adevitra maraina anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny raharaha fizakan'ny filoham-pirenena malagasy ny zoam-pirenena frantsay. Nahitsy ny mpanao politika fa mila milaza apahibe maso ary mitondra fanazavana ho an'ny malagasy manamarina namandiso izany ny filoha ny lalàna mihitsy ny tsy voaja ao anatin'izany. Misaka le zoam-pirenena frantsay anao dia very le zoanao tsy mila inona tsy mila lalàna inona fanampony zany satria izay ny voalaza ao. Hoe rehefa mahazo an'io anao dia very le zo anao dia efa very zany. Ka rehefa very le zo mahateratany malagasy ianao a, raha marina io mahateratany frantsay anao io a, dia tena zava-doza be satria voalohany indrindra zany lasa ohatrany hoe nanao osoka teo amin'ny sorato teo amin'ny firenena malagasy ianao nanao faux usage de faux en écriture publique ary tsy mitombona zany lay fanambarana ny sitrapona ataonao nandritra ny fametrahana ny candidature-anao platsako fidinanao satria misy an'izay fanambarana ny sitrapo zay atao milaza ny fahamarinany ny taratasy rehetra reto taratasy rehetra atolotra anisan'izany ny fanamarinana ny malagasy ianao. Tsy mahagaga raha mikoroso fanana tahaka izao ny fiainam-bahoaka fitaka sy lainga no betsaka amin'ny fitantanana ny firenena. le velirano zay nidradradradraina tamin'izany tsy nisy tanteraka misy fa teniny menao iny dia tsy maintsy tanterainao fa raha nyresaka covid sy ny ady any Ukraine reny zany karazana fialana bala fotsiny reny. Miampinao tsika tena tsy ho azonareo tsy fafahitana idolo fika malotonareo fa tena mampitandrina zay fa tena zavatra marina zay tsy matahotra nefa tsy menatra raha amin'ny zavatra fahamarinana fa raha zavatra maloto kosa nataony matahatra ihany zay fa zay zavatra mianina. Lafim-baovao afa tanteraka niverina nody Doris Rakoto Samuel naverina amponja kosa inambinina raha hery mampianina izay no vokatry ny fitsarana azy ireo ny maharaina teo no lavin'izy ireo avokoa ny fiampangana araka ny angom-baovao. Afitra Sondrabe Andry Rakoto Malala. Totosan'ny maraina toetetsy anosy ny fitsarana ny Doris Rakoto Samuel vadiny mahery lanto manandafy sy nambinina raha hery mampianina ao aminatin'ny vovonana gasy leo no lavin'izy ireo avokoa ny loham-piampanganana nenjehana azy ireo araka ny angom-baovao. Fanaovana hetsika tsy nahazona lalana sy fanivaivana mpitandro ny filaminana moa no voalaza fa hiampangana azy ireo nangataka fahafana vonjimaika ny mpisolo vavany nambinina mandra-piandra ny fivoahan'ny didiny zomao avizao saingy no lavin'ny fitsarany izany. Naverina eny an-tanymora noho izany ny tenany raha tsy aivina dia nosamborony ny mpitandro ny filaminana ity farany rehefa nitarika olona nidina an-dalambe tetsy amin'ny kianjany 13 Mey niaraka tamin'ny Doris Rakoto Samuel ny 1 Mey lasa teo. Nahiditra ponja vonjimaika avy hatrany izy taorian'izay raha tokana le fanodikosi Doris Samuel Rakoto tamin'io fotoana io. Voanjo teny amin'ny sampana miady amin'ny eloka be vavakosi ity farany herinandro vitsivitsy taorian'ny zavantranga saingy nahazo fahafana vonjimaika rehefa noenonina teny amin'ny fitsarana. Tsara ny manamarika fa tsy afaka nidiran'ny mpanao gazety teny amin'ny fitsarana anosy nandritra ny fitsarana io maraina io. Pejiny fampianarana niverina ny tokony nandoro kodiarana indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ankatsofaroa androany. Mpianatra mipetraka amin'ny bloc amical izy amay ny taona 2024. Tsy mbola vita tanteraka ny asa fanamboarana sy fanarenana ny simba hatramin'izao ka takiany mpianatra ny anafanganana izany. Efa nisy ny Taleny Croix ny toerana vonjimaika sy ny ireo mpianatra eny Ambohipo mandra-piandry ny fahavitan'ny asa saingy no lavy ny mpianatra. Fanadihadiany eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Efa mifanaiky tamin'ny latsinainy heriny fa nagaganay zany androany amaly sy androany zany nivadika tamin'ny hevitra ndray le mpianatra ary tsy nanaiky an'izay ndray hoe ifindrena lopo zany ny sasany fa hitady itadiavana toerana izay rahatsika mifantatra moa zany ny efa birao ary nametrahana azy ireo nefa tiana ihany koa manamarika fa ireo mpianatra ireo zany 12 isa zay zany raha ny ara-dalàna raha ny tokony ho izy
zay sisa zany satria le trano le taloha zany efa mipetraka amin'ny trano le efa vita teo zany fa ireo 40 reo a no tokony mbola isy miandry le trano vaovao le trano efa avitany le trano le narenina fa ao anatin'ireo 40 reo ra efa natao moa zany ny fitsikehana rehetrarehetra sy ny namana dia misy olona anankidimy mpianatra anankidimy zany a efa tsy inscrire amin'ny université intsony dia izany zany hoe raha 1 zany normalement zany raha mizara amin'le trano anatolotry ny croix reo tokony alalaka tsara ho an'ireo mpianatra reo. Nidina nanao sakan-dalana indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny CT Ankatso faharoa Androany manoloana ny tsy mbola fahavitana ity fotodrafitrasa ity. Manaitra ny tompona andraikitra voakasika izy ireo hijery akaiky ny momba azy ireo izay misedra olana amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Mijanona eny Ankatso ihany isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tanora 12 amin'ny zato mianadaina nivon'ny université na Antananarivo no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ka nahazo ny mari-pahaizana sy mari-pankasitrahana fahavitan'ny fianarana ka nahazo ny lisansa eo amin'ny sampam-piofanana ay fiarahamonina fanamby lehibe napetraka izy ireo araka ny toromarika nomeny solomavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara izay raipia azy ireo nitondra fanovana sy andry anjara feno amin'ny fampandrosoany anivon'ny fiarahamonina fanadihadiana. Tanora anarivo ny isantaona no mivoaka ary mahazo mari-pahaizana fahavitan'ny fianarana eto Madagasikara. Olana govana nefa ny tsy fahafahan'izy ireo mivelatra araka ny efa nomaniny no ny tsy fampiny moenti-manana ananganana orinasa ho an'ny tena manokana. Indrindra ny tsy fisiany tsenan'asa eto Madagasikara izay tsy maharaka ny filan'ny tanora. Mila fanohanana maro amin'ny lafiny maro izy ireo. Ny fahazahoana diplôma sy mari-pahaizana moa zany dia anisan'ny dingana fotsiny ireny zany satria zavatra lalovana rehefa mavita ny fianarana fa rehefa azo ny fahalalana sy ny fahaizana izay nataovana tety amin'ny anjerimanontolo dia tokony ahay ny tanora anankiray mampiatra ny zavatra ny anarana satria tsy vitany hoe azo ny diplôma dia hoe hitady asa fotsiny zany izy fa afaka mamorona asa ihany koa afaka manao aktivité hafa entina hiatrehana ny fiainana satria iarahantsika malalana efa maro ny tanora isan-taona ny mivoaka amin'ny fianarana na miezaka izy manao ny famoronana asa fa noho ny eo amin'ny resaka ara-politika sy ny resaka tsindritsindry maro isan-karazany ka fantatsika tsara rehefa mikarakara rarainy anivon'ny administration publique dia misy ihany koa ny resaka hoe priorité ao anatin'izay hoe rehefa mikarakara zavatra dia mila mahafantatra ny rakoto mila mahafantatra ny rabe nefa tokony tsy hipetraka ntsony izay fa izay tanora rehetra vonona manana paikady na manana projet dia tokony atosiky ny fanjakana satria firenena iaraha-manana izy tia fa tsy ampitondra fanjakana irera fa ho an'ny vahoaka izay mena ao anatiny ihany koa. Tanora no avy ny firenena tsy afaka ny ampandroso ny tenany sy ny fiarahamonina nefa izy ireo raha tsy omena lanjany. Tokony tsy onona amin'ny fahazoana mari-pahaizana fotsiny fa hampiatra ry rotsakan-tsehatra amin'ny fampandrosoana ny fotony. Ny zavatra misy eto Madagasikara hatramin'izay dia mianatra fotsiny ny mpianatra fa ny zavatra kely mba traikefa kely neto dia ny hoe mila manana fomba fijery ary mila indrindra ny mpitondra fanjakana mba hanampy anazy ireo hiatrika bebe kokoa any amin'ny fafehezana zavatra raina maromaro ao anatiny koa ny fianarana izay fa nitsika manko mianatra fotsiny dia ilay expérience tsy ampy hoentina hiatrehana izay fiainan'izay. Androany tanora 12 andiany liaraiky ao amin'ny sampam-piofanana fiarahamonina ao anivon'ny université na Antananarivo nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ka nahazo ny mari-pahaizana voalohany ao aorian'ny baccalauréat dia ny lisansa izany ao anatin'ny rafitra LMD. Raipia ity andiny ity ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara Fendro Lambomanana nitondra ary nizara ny traikefa nanany tamin'ireo tanora ireo ka ho afaka ampiarina vetrany eny anivon'ny fiarahamonina. Maresaka avy any